mialohan'ny toriteny dia manao zao fanamariana zao ny tena koryavana voalohany rehefa vita ny toriteny dia mba angina mandritra ny minitra vitsikely isika faharoa rehefa jerena ny andinitra oatra masina voalahatra ho vakiana dia ny osea toko faharoambe folo andininy fahafito no ao anatin'ny tsenjerintsika mofinaina amin'ity volana ity dia rehefa nijery nefa ao tao ao zany dia testameta taloha foana ry havana no nitoriko ary tamin'ny heriny ary dia Isaia dia hitako fampitohitohy be jerevako daholo ny kaheko tao hoe dia filazany tsara aloha zany no jerentsika amin'ity anio ity fa dia mangataka amin'ny fanahy masina noroantsika hoe inona ny hevitry ny tsenjery le osea toko faharoambe folo andininy fahafito noho izany dia ny filazany tsara ry havana zay hitantsika eto ny Matthieu toko fahaenina amby folo ka ny andininy faefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo ary no akana ny toriteny ao anatin'ny ty roa hevitra ty hoe mandrasa ho avy ny tompo ao anatin'ny ity loha hevitra ity zany dia andao vakitsika ny andininy fahafito amby folo fito amby roapolo Matthieu toko fahaenina amby folo ka ny andininy fahafito amby roapolo ndo araka maka zany tsika amin'ny anaran'i Jesosy hoe zanak'olona amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjeliny dia hamaly ny olona rehetra araka ny nataony amen io zany raha jerentsika dia mizara roa tsara le izy hoe ho avy ny zanak'olona amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjeliny zay voalohany dia faharoa amin'izay dia hoe hamaly ny olona rehetra araka ny nataony andeha ary hidirantsika voalohany ity fizarana voalohany ity dia ny amin'ny hoe ny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy andeha averiko ny eritreritra antsika raha mahatadidy tamin'ny heri noho ao Isaia toko fahaenina amby enimpolo dia nanomboka tamin'ny andininy fahavalo amby folo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo isika ny fizarana voalohany tamin'izany koa araka n'ilay texte hitantsika teo dia hoe ny fitsarana izy raha mahatadidy nareo ny fitsaran'Andriamanitra dikan'izay zany dia hitantsika eto fa misy fitohizan'le testameta taloha sy ny testameta vaovao ary amin'ny testameta taloha miteny Andriamanitra fa izy lay tsara eto indray kosa dia Jesosy Kristy no miteny amintsika ho avy ny zanak'olona amin'ny voninahitry ny ray mba amin'ny anjeliny zay zany lay ho hitantsika voalohany eto ny ao anatin'izany hoe mahandrasa ho avy ny tompo le hoe mahandrasa zany dia misy zavatra roa ny tokony ho tonga ao an-tsaina ao anatin'ile hoe miandry io zany dia zao avy le tokony ho tonga ao an-tsaina voalohany ny fiaretana ary faharoa ny faharetana le fiaretana dia misy zavatra mety tsy araka ny eritreretinao mihitsy ary mety misy zavatra mahasositra mety misy zavatra manahitaina zany ao anatin'ilay fiaretana ary le faharetana fotoana indray ny lalovina amin'io tonga amin'le fitenin'ny malagasy hoe lazonady izay indray zany nalovina amin'io ka raha hoe ho avy zany ny zanak'olona amin'ny voninahitry ny rainy dia ataovy ao an-tsaintsika izany ry havana ny hoe ho avy izy tsy hitatsara eto amin'ny teny malagasy fa rehefa tena jerena le teny dia tsy maintsy ho avy izy zany io zany tsisy elana dia matsiaro aho hoe ny fiainantsika olombelona zany dia tahaka ny mpianatra tahaka ny mpianatra manao mianatra tsy mpianatra raha toa ka tsy misy ny atao hoe fanadinana amin'ny faran'ny tao-pianarana tsy marina ve zany fa tsisy an'izany hoe arosorosy fotsiny zany na alala olona aho tsy afaka CEPE izy zaza mianta raha ihany tokany tsy mahanaralahy tsy mahananabafy tokany tsy afaka CEPE izy dia nidongo tamin'ny dadany sy mamany za tsy anatra raha tsy alefa 6e dia nitadiavina école privé tany ananina tany
hoe tia mba ataovy sixième fa ho izy zany hoe samy anomana CEP de inona hoe anareo tatao le sixième tsy afaka CEP kory de niakatra foana tonga ndraiky ho troisième efa tsy maininina de tonga ndraiky ho ny troisième tena nalalan'izany olona zany afa tantaraikonao fa tsy anganogano a de inona hoe anareo nanao CEP hidirana seconde tsy afaka koa tsy nahazo BBC koa nefa tonga troisième sady tsisy CEP tsisy BBC de mbola nidongy tamin'ny dada sy mamany any za lefa seconde fa menatra tsina lefa ny dada sy mamany seconde tsony inona nefa rano na aditra na diditra de na diditra de zay nefa rano ny fiainana zany tsisy tsena tsy vana fa misaotra an'Andriamanitra isika fa tahaka an'izany le fiainana tahaka an'izany ny fiainantsika ara-panahy koa tsy maintsy ho avy zany fitsaran'Andriamanitra zany tsy maintsy ho avy Jesosy Kristy hitsara antsika zany zay zany le hita eto tsy maintsy hanala zany fanadinana zany daholo ny olona rehetra ary zay mihitsy koa ny tena mariana eto hoe amaly ny olona rehetra fa mbola ny le faharoa iny resantsika rehefa avy eo tsy maintsy io zany ny fanadinana hatrehantsika rehetra ho avy izy dinona ny dikany eo amin'ny voninahiny zay hitantsika eto amin'le fizarana voalohany eto amin'ny voninahitry ny rainy manetriketrika izany hitan'ny olona rehetra zany tsy miafikafina zany mazava zany zay zany le hoe amin'ny voninahitry ny rainy ary io fiavian'i Jesosy koa de mba amin'ny hoe miaraka amin'ny anjeliny inona koa ny dikan'izany misy vavolombelona miaraka aminy ireo irak'Andriamanitra rehetra tena manetriketrika izany ary indrindra ho iaho tsisy tsy ahitan'izany na iza izany rehavana zany no hitantsika eto ao anatin'izany hoe ho avy ny zanak'olona amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjeliny koa andeha ary sika rehavana samy eritreritra sady ny amin'izany fotoana zany ary zany mbola mahatonga ny fisian'ny fiangonana tahaka zao ary raha antsika manomboka indray ny tom-piangonana tahaka izany koa mba ahafahantsika rehetra manomana n'io fanadinandehibe io fa tsisy afa miala amin'izany fa mahatsara azy kosa nefa de efa tolo ny tompo hoe zao ary le sujet zay koa zany ary zay nidirantsika amin'ny fizarana faharoa efa hitantsika eto le hitsarana le anadinana efa hitantsika eto ndonge vakina le tapany faharoa hoe de amalin'inona amaly ny olona rehetra araka ny nataony raha natadidinareo tamin'ny heriny le hitsaran'Andriamanitra antsika de anankiroa de inona araky ny asany zay le tamin'ny heriny le ataontsika ary araka n'inona ny eritreriny na ny heviny na ny fisainany mbola tsy manao kory fa de misaina fa ny kosa indray de hitantsika eto zany fa dia araka ny nataony ndao tsimponitsika tsirairay aloha zay tokony tsimponina amin'ny fizarana faharoa hoe ny fitsarany Jesosy le asongaditsika eto zany satria ho avy izy fizarana voalohany de ahoanandray ary le hitsarany inona le anadinana atsika misy telo izy tonga de jerena mora hita kely zany ahoana amaly raha tena jerena io koa dia amerina amintsika zay nataontsika mikirakira mihitsy izy zany ny olona tsirairay avy ny foto-kevitra eto de zao tsy misy latsaka tsy misy tavela tsy misy adino zay nataontsika zany hitan'ny tompo ary voarainy ary ho valiny avokoa zay nataontsika zany eto aloha zany de tsisy miresaka tsy natao fa zay natao no resahany eto any filazantsara ny ray izy no miteny hoe zay nataonareo tamin'ny madinika rena tsy natao fa eto aloha de zay le eto zay voalohany hamaly misy fameriny daholo zany zay nataontsika tsirairay avy ary kirakirain'ny tompo mihitsy tsisy latsaka tsisy tavela ry havana manaraka ny olona rehetra io le resahako teo io zany na lahy io na vavy io na kely io na lehibe io tsisy hoe pastery io na le voavita batisa maly niza tsisy hoe gasy tsisy hoe vaza ny olona
rehetra no hitantsika eto. Ary fahatelo tsara koa ny mijery an'ity hoe ny nataony io zany a dia rehefa jerena koa ilay teniny aviny avy amin'ny grika dia ny fietsika zany hitantsika hoe attitude anyresahana amin'izany le nataony io zany a ny action ary mieviny koa ary io no nyraisin'ny Louis Second hoe ny fitondratena ny conduite zany a le jetsika raha ravina aloha reo de zay nataontsika tamin'Andriamanitra ary nataontsika tamin'ny hafa zay indray a no tena hiteto ry havana. Ireo de mitarika atsika andinika ary zao hoe ka inona ary nataontsika mandra-piavin'ny tompo fa efa zay le izy zay no anadinany atsika. Misy famerina zay natao rehetra tsisy latsaka fa tena kirakirain'ny tompo a io tsisy afa-miala na iza ny olona rehetra ary zay nataonao. Inona no ataontsika mandra-piavin'ny tompo satria amaly ny olona rehetra araka ny nataony izy dia ao anatin'izany ny fihetsiny fitondratena sisisy. Eo amin'ny 720 a i Jesosy dia manome ny famaritana ny atao hoe tena mpianany. Ny tena mpianano izy dia ndovaka itsika ny 720 hoy ary Jesosy tamin'ny mpianany raha misy olona te hanaraka dia isaitsika le izy voalohany andany tenany, faharoa hitondra ny azo fijaliana ary fahatelo anaraka reo zany. Efa hidirana lalina le izy le nataontsika teo sisy hidirana lalina ary le izy fa dia hotsipony ny tompo tsirairay ireo eny ary. Voalohany andany tenany, le mandany tenany aloha tena mifanohitra amin'ny hoe fandavatena tsy mitovy zany. Ny fandavatena dia fanoratena anao zavatra volonté fa tia renoncement zany le hoe fandavana zay zany le eto. Lavinao ity tenanao ity, inona ny dikan'izany? Tsy fitadiavana zay tombontsoa any tena manokana aloha ka hitenenana hoe zao no mampetipety ahy na izao no mety amin'ny fiainako. Faly anao tsara, tsy faly anao dia zay izy. Ny fandavana ny tena dia tsy misy anjara ny fitiavan-tena ao anatin'izany na egoisme. Tena ao anatin'ity le hoe fandavanao ny tenanao ity zany dia tsy mitodika any amin'ny tenanao ianao aloha fa mitodika any amin'ny hafa ary mitodika any amin'ny tompo. Ao anatin'ity fandavana ny tena ity dia tsy miteny hoe ataovy an'izao ao aloha vo ataoko an'izao ianao fa nen'ny hafa ary zay maso sy mahatsara azy aloha. Ny fandavana ny tena zany dia fandavana koa zay verina hoe tombotsoan'ny tena manokana ka mety hitondra ho any fireharehana na fizahozahoana na ny toy izany. Ary indrindra ny fandavanao ny tenanao dia ataovy misy fetra hatreo amin'izay manelingelina ny hafa, aoka tsy hanelingelina ny hafa zany ao anatin'izany. Ry havako, ny fandavana ny tena farany eto a dia fanaovana an'izay sitrapon'Andriamanitra. Ary io sitrapon'Andriamanitra io no atao mialoha aloha zay vao ny sitrapon'ny tena. Ny mpaminany Osiary araka le nambarako teo dia milaza an'izany sitrapony zany izy dia io le tsenjery. Osea 2:12 donc efa kitsika eto hoe hitatsika eo mifantarana eo zany ndao ary ahoana ny hitatsika eo koa miverena amin'Andriamanitra ao ianao tandreminy inona famindrapo sy ny rariny ary miandrasa an'Andriamanitra ao mandrakarifa. Hoy aho hoe tsenjery ao amin'ny mofinaina volana novambra zany. Nalahatra Osea misy telo koa zany mimiditra ihany le hoe nataontsika ty le hitsarana atsika. Voalohany miverina amin'Andriamanitra tamin'ny andron'ny Osea voalohany amin'le mpaminany madinika ireo raha ny filarany dia tena tao anatin'izany tena hoe fijangajangana mihitsy ara-panahy nivoaka an'Andriamanitra. Ary Osea no mpaminany tena atao hoe nitondra mangidy satria nasehany nanambady inona vehivavy janga, vehivavy mpivaro tena
nreniny rafozany zany efa mpivary tena zanany koa tena renindahany fa tsy raindahany renindahany am'izany tena mafy satria nataon'Andriamanitra sary zany fa tena mpanota ny vahoaka zany. Zay zany le hoe acte symbolika eto ka hoe ny zava-dehibe voalohany zany ho atsika hitsarany ny tompo atsika am'izay nataontsika tena efa mibebaka marina ve tena efa miverina marina amin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ve zany no fiaingana ry havana amin'ny fiainantsika. De ny faharoa mitandrina ny famindram-po sy ny rariny ty zany rehefa tena adika koa de fitiavana ny tenenyity hoe ny fitiavana sy ny rariny zay zany izy. Misy koa manao hoe ny fiainam-bavaka sy ny rariny fa rehefa iainana io de zao tsy mitanam-po fa mamela heloka ny hafa zany ny endriky ny fitiavana ry havana tsy manana lolo-po mihitsy am'izay nataony hafa ka tsy ho adino mandrakizay na ny toy izany. Zay zany ny voalohany hitatsika eto amin'ny toe mitandrina ny famindram-po sy ny rariny ty ary manaraka de ao anatin'le rariny zany de tena misy fandanjalanjana ao mitsaratsara aloha mijery mihitsy hoe fa ahoana kosa ny natonga an'izao sy ny sisa de io maka foana ahoana ny ambaran'ny soratra masina ny marina araka ny soratra masina ka ny rariny eto zany de ny rariny ara-pivavahana zay ny baiboly ny fototry zany ary ki ny marina na ny rariny ara-piarahamonina de iainantsika andavanandro misy ny lalàna izany. Fahatelo sady farany ao anatin'ity sitrapon'Andriamanitra ty de miandry an'Andriamanitra mandrakariva hitatsika eto lay loha hevitra iainantsika zao matoky sy manantena an'Andriamanitra mandrakariva am'izao fiainana zao. Ny miandry an'Andriamanitra raha toa misy ny olana za mbola tonga de mitady olana aloha va olana aingana maika aloha fa samy mivavaka de mivavaka tsara de ao ny tompo manoro atsika am'izay hoe ndana manao an'izao zay zany koa le hoe miandry ny tompo eto satria mino matoky ary manantena azy mandrakariva ireo ry havana raha ny teto zany anankiray lehibe ao anatin'ity le fandavana ny tena ity ka hitsarany ny tompo atsika mandeha any amin'ny hafa aloha zany reo no jerena voalohany ahoana ny fifandraisanao amin'ny hafa ary valin'izay koa ny fifandraisanao amin'ny Jesosy Kristy. Atao viarana sitrapon'Andriamanitra vao ny sitraponao ry havana fa zay le fandavana ny tena. Faharoa mitondra ny azo fijaliana. Inona indray zany? Amin'ny fanarahana an' Jesosy de araka ny nambarako teo misy zavatra tsy nieritreretinao, misy zavatra tena tsy napozinao, misy zavatra tena mampangirifiry ny tena mampijaly tiana ialana aingana mety fanenjehana mety ho aretina mety zamanahirana tena misy ary tena miatra manaina mihitsy misedra zavatraritra. Zay zany le hoe mitondra ny azo fijaliana ry havana amin'ny fanarahandihan'ny tompo zany de tsy voatery hoe milamina fotsiny ihany ny fiainana fa misy mampanaitaina mety tsy apozinao mihitsy fa ataon'ny hafa mety nefa mety misy koa vokatry ny natao ry havana ka isika koa zany raha tena mpianatry ny tompo ary indrindra ho tsarainy sy ho fantariny am'izany dia mahareta fa misy farany ihany koa ny fitondrana an'izany ary ny tompo dia vanteny tamintsika fa hoe teo amin'izany fa izy rero no afaka manamaivana ny zigatsika na ny azo fijaliana. Fahatelo sady farany manaraka an' Jesosy. Ny fanarahana an' Jesosy dia zao jereo no ohatra amin'ny fiainany tsy laza fa tsy telo hitsarana antsika zany. Voalohany ny fahatsoram-po satria nahoana sambatra zay mahadio fo fa izy no aninona ahita an'Andriamanitra tsopo madio fo zay zany tsy manana eritreritratsy mihitsy amin'ny resaka sy amin'ny zavatra atao sy ny fahitana ny fiainana zao sy ny fahitana ny hafa indrindra inona koa ny anarantsika amin'i Jesosy amin'izany hoe manaraka azy zany ny fandeferana ry havana. Eny tena marina ny Jesosy fa tena andefitra izy. Ary fahatelo sady farany ny fitiavany ny olona rehetra mba ho voavonjy zay le fitiavana ry havana. Ny anarahana an' Jesosy koa ary dia fitehirizana sy fiainana amin'ny fampiarana amin'ny fampianarana tehirizinao anao rehefa nampianatra ny tompo ny amin'ny fanetretena ohatra de zay
dia ahoana miainana zany, zany hoe sady tehirizinao anao no ampiarinao eo amin'ny fiainana andavanandro, raisina ho an'ny tena fa tsy jerena ny hafa. Ry havako, rehefa tambatra reo zany dia fitiniko ny zava-dehibe amin'ity toriteny ity tamin'ity anio ity. Jesosy Kristy eto amin'ny soratra masina dia miteny amintsika fa ho avy ny zanak'olona amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjeliny, dia amaly ny olona rehetra araka ny nataony avy. Ataovy lehibe ao am-ponao ry havana ny fandavanao ny tenanao amin'ny fiainana andavanandro. Ataovy lehibe ao am-ponao koa ny fiaretana an'izay mety ho zava-misy amin'izao fiainana izao. Ary ekeo izay lalana rehetra amin'ny fiainana hitondrany ny tompo anao fa mahasoa zany. Dia nofaranan'ny Paoly zany amin'ny Romanina 9:15 manao hoe miandry ny fiavian'i Jesosy tsika amin'ny fanantenana sy ny faharetana ry havana. Dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Persévérer, le Seigneur viendra est notre nouveau thématique en ce mois de novembre. Persévérer évoque l'idée de poursuivre quelque chose avec constance et rigueur, sans se laisser décourager par les difficultés. Dans la persévérance, il y a aussi les notions de patience et d'attente. Concernant la persévérance et la venue de Jésus-Christ, il a dit, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. Matthieu 16, 27. Cette parole de Jésus confirme ce que nous avons dit dimanche dernier sur le fait que le jugement de Dieu est inévitable. On peut diviser en deux le verset 27 de Matthieu 18. La première partie annonce la venue de Christ. Ici, nous voyons que le Fils de l'homme doit venir. On emploie le verbe devoir au présent pour affirmer la certitude de son retour avec les témoins comme les anges, et dans la gloire pour exprimer la manifestation suprême de Dieu, visible de tout le monde. La deuxième partie révèle le jugement final dont il rendra à chacun selon ses œuvres. La version du second dit ici selon ses œuvres, mais d'après le vocable grec, on dit selon ses actions, selon ses attitudes ou conduites. Alors, en entendant le jugement de Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Jésus définit au verset 24 les traits particuliers d'un disciple authentique. Il attend de nous ces trois choses. Premièrement, il s'agit de le suivre dans le renoncement à soi-même. Le reniement de soi signifie le rejet de ses propres intérêts, pas de place pour l'égoïsme. Renoncer à soi, c'est renoncer au droit de décider soi-même. Seule la volonté de Dieu compte dans la vie présente. Le prophète Osée nous rapporte quelques volontés de l'Éternel, telles que la conversion pour son peuple, revenir en lui en pratiquant la miséricorde et la justice et en plaçant constamment la confiance en lui. Deuxièmement, se charger de sa croix, c'est risquer sa vie pour la cause de Jésus et de l'Évangile, ou bien accepter et supporter patiemment les difficultés de la vie. Par exemple, la maladie ou le manque d'argent, peut-être, pour être fidèle en Jésus-Christ.
Troisièmement, suivre Jésus, c'est le suivre fidèlement ses exemples de vie, comme la bonté, son humilité et son amour pour son prochain. Puis, garder et pratiquer ses enseignements. Enfin, vivre dans la sainteté sous la direction du Saint-Esprit. En conclusion, le renoncement à soi-même, notre sacrifice pour Jésus et notre façon de le suivre sont les motifs que le Seigneur regardera et nous juge à sa venue. Et nous attendons aussi le retour de Christ dans l'espérance avec la persévérance. À Dieu soit la gloire. Amen.